Avy nanatevina indray ireo fandarana alefa ny Canal Plus Madagascar tamin'ny alalan'ny fampidirana ireo fandarana ara-panatanjahantena ny Bein Sport sy ny Eurosport. Tanjona ny fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo safidy maro. Tsotra dia tsotra ny fampidirana ireo fandarana vao araka ny fandazavana nomeny ny tompony andraikitra amin'izany Canal Plus Madagascar izany. Mitondra ny fanadihadiana antsika ry Lova Ramanatsoa eo amin'ny sary ny Mamy Rasoanaivo. Avy nanatevina indray ireo fandarana alefany ny Canal Plus Madagascar tamin'ny alalan'ny fampidirana ireo fandarana ara-panatanjahantena Bein Sport 1, 2 ary 3 sy ny Eurosport. Tanjona ny fanomezana fahafa-po ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo savidy maro samihafa. Bein Sport moa zany dia anisan'ny tonga nanatevina ny chaîne Canal Sat atao amin'ny tolotra ho an'ny mpanjifa. Ny zavatra hitanareo ao anatiny moa zany izay andrasan'ny maro efa ela be ny NBA ho an'ny mpankafy basket dia ao koa ny Liga ho an'ireo mpankafy foot espagnol. Tsotra dia tsotra ny fampidirana ireo fandarana vaovao araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Mazava ho azy moa zany fisaky nisy chaîne vaovao tonga ao aminay dia ny mpanjifa tokanal mahazo an'ilay izy maimaimpoana, izany hoe tsy mandovoly izany fa avy hatrany dia ao anatin'ny bokiany ilay izy. Mba ahafahan'ny mpanjifa hafa mahazo an'ilay izy koa zany dia nanokatra option sport zay misy an'ilay Bein 1, Bein 2, Bein 3 sy Eurosport dia io zany à partir ny formule évasion dia afaka mahazo anazy daholo zany. Manomboka zao alina zao dia andeha mivantana amin'ny Canal Plus Canal Sat ny lalao famaranana amin'ny Champions League izay ihaonan'ny Atlético de Madrid sy Real amin'ny Foot Plus 1, Juventus de Turin sy Monaco amin'ny Foot Plus 2. Rapids kosa no hikatrika ny FC Porto sy ny Bayern de Munich amin'ny Foot Plus 1 ary ifandona ny Paris SG sy ny FC Barcelone amin'ny Canal Plus.